Pertumbuhan dia pada fasa berhasil dia Amfalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraka rehetra fiangonana ny kristianina eto miafintsika amin'ny mahazo fitiavana amin'izao andro faefatra amin'ny herinandro fianakaviana 420 izao. Ny lohahevitra izay iainantsika tao anatin'ny sany efintsika eminy indrindra ny mena mba hoaboasana amin'izao hariva izao dia ny hoe fiainam-panambadiana miavao. Fiainam-panambadiana miavao. Lohahevitra midadasika be izany. Mba tsy mitorako sy misavoana be dia iainga amin'ny teksta izay perikopa amin'ity androany ity sika dia ny filazana tsara araka ny Matio 5:7-20 hatramin'ny 7:30 izay amorenana sy aingana amin'izany lohahevitra izany. Fakito toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa mijangajanga tamin'ny tampony sady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafy toinanao dia sory aly izy ka io afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no aliana any amin'ny eny. Ary raha ny tananao ankavanana manafy toinanao dia tapao izy ka io afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny eny. Ary voalaza hoe nazoto misaotra ny vadiny dia aoka izy ame ankavehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Ary nazovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Amen. Ray maso manamasina tay amin'ny family teninao ny family. Amen. Fiainam-panambadiana miavao. Marina fa natokana ho an'ny olona efa manambady ny teny na ny votoatin'ny teny. Saingy natao an'ny olona rehetra izany, indrindra ho an'ny olona izay mbola hiditra ao anatin'izany tontolon'ny fanambadiana izany. Ity fampianarana nataon'i Jesosy tao amin'ilay toronteny malaza tao an-tendrombohitra ity momba ny atao ireo fahasambarana dia azo andraisana fampianarana, azo andraisana fananarana miampa sy ahatratrarana izany hoe fiainam-panambadiana miavao izany. Ny fisainana malagasy indrindra ny fisainana ao anatin'ny tontolon'ny soratra masina ny hoe fiavaozana na hoe miavao dia hetsika na toetra mahakamo tsara mahakamo tanteraka izay hoe miavao. Tsy misy zany miavao nefa ny hevitra fa mandroso ho amin'ny fahatanterana, mandroso ho amin'ny tsara. Misy zavatra oloha raha mifamatotra mifameno miainga amin'izany teksta izany andiniantsika izany lohahevitra izany. Fiainam-panambadiana miavao ny fiainam-panambadiana raha mandositra ny fijangajangana sy ny fitsiriritana ny mpivady. Raha mandositra ny fijangajangana sy ny fitsiriritana ny mpivady. Andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 izany. Eto Jesosy moa araka ny Matio an'ny olona pahay azy dia ambara hoe ilay Mosesy ny testamenta vaovao. Izany hoe ilay lehilahin'Andriamanitra, ilay mpanompon'Andriamanitra tanteraka izay nitondra ny lalàna na ny fitsipika araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahatompony azy, amin'ny Andriamanitra azy. Fantatsika tsara ny tantara ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna manodidina isika dia nantsony ny Tompo Mosesy hakatra ny tendrombohitra dia nomeny ny lalàna ho amin'ny fiainana. Izay mahatsika hoe lalàna ho amin'ny fiainana. Eto Jesosy dia nanao izany toronteny izany saingy tsy olombelona tsotra tahaka ny Mosesy fa
tena Andriamanitra. Ary hoteniko tamin'lady tsy hiala-foana ny lalàna na ny mpaminany Jesosy fa hanatanteraka. Ary eto zany dia aseho mazava tsara. Manome famaritana, mampototra, manome kevitenin'ny lalàna araka n'Andriamanitra amin'ny maha-tompony, amin'ny mampapiatra azy Jesosy. Heviteny momba ny atao fitsangajangana sy ny zava-dratsy ateraka izany. Ary milaza ny amin'ny faratsiny ny amin'ny atao fitsiriritana. Dia ty fafilo moa ilay hoe aza mitsangajana. Ianao fa mitaoko ny baibolitsika no malaza sy ny atao sotro fitiavana. Dia ty fafilo ilay aza mitsangajana. Dia ty fahafito. Ary ilay hoe aza mitsiriritry. Dia ty fahafolo. Ny fitsangajangana sy ny fitsiriritana dia fosotra aitsika tsara zany dia malagasy zany izay manipa, mandrava, mamotika ny fiainam-panambadiana na ny fiainan'ny vady. Ary eto Jesosy dia mitaona ny rehetra tsy hijanona fotsiny amin'izay fahatakarany sy ny fahalalany atao hoe fitsangajangana na izay fampianarany ravo na izay miainan'ny fiarahamonina izany, fa hakatakatra izay sitrapon'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy eo anivony eo. Zao ny teksta hoy Jesosy, efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangajanga. Bokin'ny Eksodosy 20:5-10. Ho an'ny Jiosy sy ireo mpampianatra teo amin'ny fiarahamonina momba ny lalàna, ny atao hoe mitsangajana dia ny fitsangajangana ara-nofo izay efa nahatanteraka izany no atao hoe tsangajana, izay tratra, izay kita. Fa fampianarany sasany rehefa tsy hitanao any izy dia efa tsy nitsangajana izay e. Ary misy aza miteny fa hoe tsy maninona izany e. Rehefa mahita ny fahalenena amin'ny hafa amin'ny vehivavy ohatra dia afaka manao an'izany lehilahy eo amin'ny fiarahamonina. Fa Jesosy dia manambara fa izao kosa milaza aminareo hoe eo zany le asehony fioarany zany atao hevitenin'ny lalàna izay fanomena tao amin'ny testamentana. Izay rehetra mijery rehefa afaka ilazy dia efa mitsangajanga sady ao am-pony. Izany hoe mihoatra lavitra no famaritan'ny olona sy ny fiarahamonina ny amin'ny hoe fitsangajangana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny olona dia mijery sy mamaritra araka ny fijery olona sy ny famaritan'ny olona mpanoty sy ny fiarahamonina anjakan'ny olona. Fa Andriamanitra kosa ao amin'i Jesosy Kristy mijery ny fo. Fantatsika tsara fa hoe avy amin'ny fo no hiavin'entona. Izay ny ratsy rehetra. Misy fitenitsika hoe maso mijery. Maso mijery tsy mitondra mody. Fiteniny fiarahamonina fa zao amin'i Jesosy maso mijery misy filana, misy fanininy ratsy ao am-po dia tena mitondra fitsangajangana ao anatin'ny ankohonana, ao anatin'ny fiarahamonina. Ka manipa ny olona izay manatanteraka an'izany, manapotika ny fiainam-pianakaviana, fiainam-panambadiana ary mahavery any amin'ny elo. Izay ny tenin'ny tompo eto e. Raha te hanavao ny fiainam-panambadiana zany, raha te hiaina zany hoe fiavaozana ao anatin'ny fiainam-panambadiana zany, dia inona ny vahaolana? Mandositra, manalavitra ny fitsangajangana. Ny fahotana mihitra dia misy fomba hiatrehana azy arakaraka ilay fahotana. Raha resaka fitsangajangana dia fanosirana ny vahaolana. Fa tsy loatrehako e, lo fa mijerijery fotsiny. Inona mijerijery eo? Trano ihany ianao fa inona no fanafodiny? Mandositra, miala, manalavitra. Jereny tsara ny tantaran'i Josefy ao amin'ny bokin'ny Genesisy. Inona nataon'i Josefy rehefa tara tamin'ny vadiny Potifara? Andeha hisambotra azy dia inona nataony? Tia mirao. Ahoana kosa? Nandositra izy. Ary izay zany no entina miady
teresy avy ianao mandroso tanpa desena eo anoloan'ny atao hoe fitsangatsangana amin'ny olombelona tsy rehefa namalala ao amin'ny tombo ambaran'i Jesosy mazaratsara zany ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy iainan'ny olona ny fitsangatsangana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina dia ranomasina avarana no mitarika anao any amin'ny fahotana dia azo esory fa tsanao aminao miditra po-maso any amin'ny fiainana toa izay manana maso lomaka izy makany amin'ny helo. Raha mitananao ankavanana zany zany le taovy izay mainaka indrindra eo amin'ny olombelona ny amin'ny ankavanana no mitarika anao amin'izany lalaratsy zany, mitarika anao ho amin'izany fahotana izany dia tatao izy fa tsanao aminao no manana tanana hika kanefa voafotsy no izay firy any amin'ny helo. Ka tanatana eto sika manakafo po-maso eto fa tsy izay tena tiany misaotra masina ataova izao. Raha masonao ny olana avy io tsy ho amin'izany no masonao, esory hiala amin'izany. Raha ny tananao no zatra amin'izany, aza alefa amin'izany no tananao. Fa manana fifehezan-tena, manana fahatsiarovan-tena, tsy ampiasa izany araka izany. Raha manamalala ao amin'ny tombo ny fiainana feno fankatoavana an'Andriamanitra araka ny Jesosy Kristy tena mitarika ny olona ny tsirairay mihitsy. Lehilahy ny vehivavy izay mandrafitra ny fanambadiana mba hifady handositra ny atao hoe fitsangatsangana. Ny apôstôly Jaona dia miteny ao amin'ny epistily voalohany toko faharoa avy aminy mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rehefa namalala ao amin'ny tombo fanambadiana fiainam-panambadiana miavao fiainam-panambadiana raha inona ny miaina ny tenin'Andriamanitra araka ny famaritany Jesosy Kristy izay tompontsika sy Andriamanitra. Miavao fiainam-panambadiana io zany tsy mitoetra ao anatin'ny faharatsiny ary miana amin'izany atao hoe fanavana sy fampitehana zany no amin'ny fahatanterahana. Rehefa hain'ny olona ny mankatò ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina dia tsy hedin-kevitra. Zao vanim-potoana iainantsika izao mantsy be ady-hevitra loatra amin'ny karazana famarita samy mangiritra arak'izay tiany olona fa tsy izay tianao no iny fa izay tian'Andriamanitra satria izy no tontolo, izy no mpitsanga-bava, izy no mpanatanteraka ny lalàna. Rehefa nalala ny fitsangatsangana na ny fitsiriritana ho amin'ny filan-dratsy dia tena mamotika ny tena sy ny fiainana ao anatin'ny fiomborana. Fa rehefa ao am-pon'ny olona, ao an-tsain'ny olona, eken'ny fanahin'ny olona ny asan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny asan'ny fanahy izay manavao dia miavao ny fiainan'ny vady ny tsirairay ary ny valopady. Fa ny fahadoleavana miainga-py texte fiainam-panambadiana miavao dia misoroka ny fisalam-panambadiana, misoroka ny fisalam-panambadiana. Eo amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo sy ny andiny faharoa amin'ny telopolo no isan'izany. Ary voalaza hoe nazovina no misaotra ny vady ny sanaka ny dikazany dia ao ty izany hoe taratasy fisaoram-bady tokony Deutéronomie toko faha-efatra amby roapolo andiny voalohany zany. Fa hoy aho Jesosy fa izao kosa laza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana dia mampitsangatsanga azy. Ary nazovina manambady izay efa voasaotra dia mitsangatsanga. Asehoan'i Jesosy ny fahasamihafany atao hoe sitrapon'Andriamanitra, lamina nataon'Andriamanitra hatrany telo andro sy ny lamina ny ainan'ny olombelona ny lamin'Andriamanitra.
manazava teknika kely. Raha vao miteny hoe ordo, ny atao hoe ordo zany amin'ny teny latina dia lamin'Andriamanitra tsy natao hiova, tsy natao hiova. Ohatra, lehilahy iray sy vehivavy iray no miombona ao anatina atao hoe fanambadiana. Lahy sy vavy no mpivady, ordo zany. Ary ny fanambadiana dia Andriamanitra no namorona azy, nitsodrano azy ary niasy miaro azy. Laha magneny amin'ny olombelona zany, samy mandifotra izay fantany mahakasika zany, izay mety miovaova arakaraka ny vanim-potoana ny toerana. Ordinatio da ilazany ny teny latina zany. Ohatra hoe ny fanambadiana amin'izao taona 420 izao miara-malahy dia hoe nandalo ny andala tohatry ny fianakaviana, ohatran'ny hoe vita fisehoana, vita voatondry amin'ny ankapobeny zany hoe sara vita fisoratam-panambadiana ara-panjakana, ara-kristiana izy dia vita mariazy kristiana. Satria ny endrika isehoana mety miova fa lehilahy tsy miova, lehilahy iray sy vehivavy iray ihany. Eto ary dia asehon'i Jesosy fa lamina izay raisy Mosesy dia lamina vonjomaika nandaminana zanak'Israely teny an-dalana fotsiny. Niala tany amin'ny tany nanambelozana azy ho any amin'ny tany Kanana. Fa tsy taton'Andriamanitra. Mamakeny ianareo soratra masina rehefa ny an-trano amin'ilay Matio 7:20 rehefa nifandrihan'ny salady Jesosy amin'ny hoe mety ve misaraka amin'ny vady lehilahy amin'izay rehetra tiany anaovana azy. Dia ahoana ozy Jesosy? Ahoana mivoalaza ny teksto? Lalàna. Fa izay Andriamanitra no nampiobana nanakambana lehilahy iray sy ny vehivavy iray amin'ny fanambadiana, ary izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampysarahany no dia nidrikiny ireo hoe ahoana ozy Mosesy tamin'ny any taratasy fisoram-bady? Dia ahoana Jesosy? Ny analanareo, nidikiny fonareo nanomezan'ny Mosesy anareo an'izany, fa hatramin'ny voalohany dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Misy lamina eny an-dalana izay ataon'ny olona mba ahafahana manahy olona enao ray aman-dreny dia mahalalaka zany. Rehefa mitondra zazy nareo zao moa zany tsisy ajanjona, rehefa le akaikikaiky krismasy fety reny mitondra zaza mividy kilalao misy ajanjanja izy. Ny ankizy izao zany raha kilalao telefôna, an'ilay telefôna 1 million d'ariary ity, sao dia anaova ilay telefôna mitsilatsiratra tele. Ianao tsy afaka mianjara, ilay ankizy midongo be eo, inona no ataonao? Ataonao amin'ny fomba rehetra mba hahatonga an'iny mody. Maro izany sa tsy maro? Tambatabasana koa, rehefa tsy hoe tsongoly fa tsy maintsy mody, an'iny midoby mijanona eo. Azonareo, ohatr'izay ny lamina nataon'i Mosesy. Misy mission nampanaovan'i Jehovah azy, nitondra ny zanak'Israely aiza any Ekipta ho any tany Kanana. Tsy maintsy nanao fandaharana izy. Fa izao noritiny olona, miainany olona, nitohizany olona araka ny didiny fony izany ka tonga lasa nahazoana ka tonga lasa nakalana teo ny fiainana. Ary izay nahatonga an'i Jesosy namerina ny olona iray ho amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra mazava. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny fisaram-panambadiana na dia misy azy zany. So mitentsika hoe ahoana ny misy an'izany ao anaty soratra masina? Ao anaty soratra masina daholo ilay zavatra rehetra raha mbola eto amin'ny tany ianao hitanao daholo. Fa midikany hoe hitanao soratra masina, tsy voatery hoe aranao. Raha izy ohatra, raha mijery ny tantarany Abrahama, i Abrahama nanambady an'i Sara, dia aveo i Abrahama nakary amin'ny Iakava. Satria dia izany no ianaranao, asehon'Andriamanitra zany misy zany. Saika ataon'Andriamanitra zao tsara. Ary izany mahatonga antsika mpino kristiana iaina mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ka iaina tenin'Andriamanitra amin'izay hitarihan'ny fanahy masina. Ry havana malala ny tompony. Raha resaka fisaram-panambadiana, tena loza tatao, loza miatra, manapodika fiainan'olona maro, tsirairay ny fiongona ny fianakaviana izany rehetra. Inona no atao mba ahafahana fiainam-panambadiana tsy potika eo alohan'ny tranga izay ankehitriny
mihamazovana, misoroka ny tsara indrindra. Ahoana ny fiteny malagasy? Aleo misoroka atao zay tsara. Raha olona manan-tsaina ianao dia zay no anatin'izay. Soroana no zany. Zany hoe tena ataonao izay tsy ahatongava an'izany. Raha sanatria tompo zany, atrehana koa izy, atrehana. Fa mianoha zany, misoroka. Zany hoe tena manao ny fomba rehetra ianao mba tsy ahatongava an'izany. Io zany tsy miankina amin'ny lehilahy ihany na amin'ny vehivavy fotsiny. Fa ny lehilahy sy vehivavy mandrafitra ny fanambadiana, ny mpivady mihitsy miaraka miezaka misoroka izany. Miainga amin'ny fandinihan-tena sy ny fikolokoloana ny fiainam-panambadiana izany. Miainga amin'ny fiombonam-piainana izany. Fiarahana madinika izay mahasoa. Zao vanim-potoana zao tsy dia manana fotoana ifampiresahana intsony ny mpivady. Marina izany sa tsy marina? Matin'ity Facebook ity koa moa betsaka. Ao amin'ny Facebook ianao manany ny andronao. Mila mifampiresaka, mila mifampiaina, ary mila mifadinika ny mpivady. Mila mifanaja, fisorohana daholo zany, fifanajana ao anatin'izany. Fitandrona ny fanekena masina. Tadidry fa tsisy mivadivady fantary zany teny. Raha kristianina, fa natao hoe kristianina ao anatin'ny fanambadiana kristianina dia nanao fanekena. Iny ny cahier des charges. Iny zany no diniantsika amin'ny fotoana rehetra satria iny maneno, iny mitsarana antsika, iny no hanadinana antsika, iny no ezahantsika ny hikolokoloana sy hitanana azy. Inona koa ny fisorohana? Fiarahana mivavaka sy mifanapaka amin'izao. Zany tena miteny amintsika. Fa ilaina ny fiarahana mivavaka ao tokantrano, isan'alahady sy amin'ny fotoana rehetra, any am-piangonana, amin'ny fiombonana. Ilaina ny fianarana sy ny fiombonana tahaka an'izao fotoana karakarain'ny fiangonana izao. Zao mantsy maro amin'ny olona izay miditra ao anatin'ny fanambadiana ny tsy mahalala koa ny atao hoe vady, ary tsy mahalala ny atao hoe inona moa no maha-izy azy ny vady. Ty teny ty dia teneniko anareo rehefa mampiara manao dinika mariazy. Ny ankabeazon'ny olona mihoatra ny 5 isan-jaton'ny olona tsy mahalala koa izy inona no atao hoe lehilahy, inona no atao hoe vehivavy. Anka rehefa anatin'ny fanambadiana dia tonga ny ady amin'ny tsisy dikany, satria tsy fantatra hoe inona no atao hoe lehilahy, inona no atao hoe toe-polo lehilahy, inona no atao hoe toe-tsaina lehilahy. Rehefa firy taona lehilahy ahoana ny toe-tsaina, zany hoe tsy akamantatra fa afaka ianarana tsara zany. Ahoana zany atao hoe te-panahy zany? Raha ifotsiny ny teneny. Raha hoarina amin'ny lehilahy vehivavy somary taraikiraiky ny lehilahy. Satria inona nanamboarana azy? Fivotana. Tsy hoe dondrodondrona izy akory. Fa vovotana sy natofo ny fiainana. Zany hoe raha hoarina aminao taona na solofo magneno be io. Vehivavy mitaonany izay mampitabataba ny ohatrany. Tokony fantatry ny tena zavatra. Ianao koa mitady vehivavy mbola pirano iny le hoavy. Mbola mamitsaka izy aloha satria vaovao tonga. Rehefa ela satria tsy fantatra hoe inona no atao hoe vehivavy. Rehefa mitrano hoe dia zany resahako zany. Fa afitra ihany mbola tsy hainao atao inona no atao hoe lehilahy. Ahoana ny psikolojia ny lehilahy? Rehefa 40 taona izy, ahoana ny toetra ny lehilahy 20? Samy hafa be zany. Sao dia veronao ny toetra ny tary amin'ny 30 taona ny vadiana tary izy efa 5 taona. Raha olona 5 taona zany efa tsy tia zaza maniry. Tomantso. Marina sa tsy marina zany lehilahy? Zany lehilahy araroto. So kany lehilahy mihitsy ty. Raha samy manao vakansy na mivady makany amin'ny zanakao. Aiza na aiza ny toerana. Lehilahy tsy rehefa tapa-bolana dia ody ao izy. Zany psikolojia ny lehilahy zao dia rehefa koa ty tena samy. Lehilahy tsy tamanana amin'ny olona ela be zany.
lazana ihany io. Fa ny vehivavy satrona hijanona embolana izy. Mila fantatrao zany fa tsy hoe any ianao koa dia tena samina. Tsia, ny fomba fijery izao. Ny vehivavy dia mijery ny anio sy ny rapitso, fa ny lehilahy ny lafakapitso sy amin'ny heritaona. Dia nio tsara ilay zany. Dia misy dia miaraka fotsiny amin'ny tsisy dikany noho ny tsy fahalalana hoe inona moa natao lehilahy, inona moa natao vehivavy. Fa mihoatra n'izany noho ny tsy fahalalana hoe inona moa ny andraikitra nambarany soratra masina momba ny lehilahy, inona no andraikitra nambarany soratra masina momba ny vehivavy. Sentany raha koa tamin'ny teny misy zako vehivavy be matoky lave tena zany be matoky be menomena soawawa zay kai moa dia be matoky lave. Lehilahy tsy tia zany menomenonana lavo zany, mila hainao zany. Raha manlavo izy tambatambavo izy tario izy fa tsy hainao fa dia mamlavo tsy iova mihitsy fa vao mainka anao fananiny satria zany atao psikôlôjia. Mila mahay an'izay any. Tanjona dia alina ny fanambadiana miavao hoe tsy misy an'izany, tsy misy mihitsy olona anambady ka hoe anatena fampitena raha tsy analala. Fa ny anambadiana kiantanana, ny ananana fahasamana. Betsaka nefa ny olona niditra tao fanambadiana niditra tany amin'ny hafa. Ny sasany mbola tonana be fotsiny, ny sasany efa manomboka mafapana. Zay izao ny amana tsy vahaolana ny misanaka tena mahitsy amin'ny teny an-tanana. Mbola hasorohany zany azo tsabony amin'ny fiainona sy ny fanoloran-tena amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miaino ny sitrapon'Andriamanitra ianao, miaiky ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky asan'ny tompo, miavao ny fiainan'io. Jesosy Kristy zay efa niteny tamintsika hoe ito avozony zavatra rehetra raha ny tompo maika fa ny fiainanao ve. Fa matoa tsy miavao ny fiainatokantrano, ianao mihitsy mijovonona na ianao mieritreritra hoe izao natao hiavozy mako. Fa na sy ny vavy dia miara-manompo tena, miaina, manaiky ary misy fanatra ny amin'ny atao hoe fanavaozao. Eto famantarana rehetra fiainam-pianambadiana miavao tsy tanjona zany fa tariketra ary zany tokony tariketranao tariketratsika afaka atao tsara zany rehetra zany. Miaina ty tenin' Jesosy mandositra ny fitsangatsangana sy ny fitsirin'ny tanaratsy, misoroka ny fisaraha-panambadiana ary manaiky ho avaozy ny tompo. Jesosy mahatsiravana mba Andriamanitra manavao sy manasitrana ary namerina indraina hoe hasy ny fanambadiana izay fiomborana manokana miavaka masina tsy manam-paharoa amin'ny karazana fiomborana eto tahak'io fa hafa mihitsy nareo fiomborana natao hoe fanambadiana. Tsaroa ny havana tsy misy fiainana miavao azy zany. Na iavy fotsiny ao ianao tsy miavao azy raha tsy manaiky avoziny ianao, ary ianao koa dia manavao ny toetra, ny fisaina, ny fanao, ny fitondran-tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy manaiky avoziny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra ilay mamerina sy mahary ny fiainam-baovao, ny fiainantsika. Raha tsy mandiny tena ny vady, tsy manaiky avao, dia fanambadiana miandro saramy. Hainareo zany hoe miandro saramy? Saramy fahafatesana, tsisy endrika sady tsy misy modely fa dia samy miandro fotsiny. Zany hoe dia tsara atao fa tsy tsara zany. Na inona zany toetra ny fanambadiana misy ianao dia zao. Na nio aza manaiky ianao dia afaka avaozy ny tompo izany. Tsy vahaolana ny fitsangatsangana, tsy vahaolana ny fisaraha-panambadiana, fa ny vahaolana dia ny fanoloran-tena iasana. Miery ny fanahy masina ny
hitahiry ampatsiavo antsika izany hahatalana izany ka manana fiainam-panambadiana fiombonam-piainana araka ny sitrapon'Andriamanitra miavao mandrakariva ny fiainantsika. Ka n'Andriamanitra reo finaritra. Amen.